Miarahaba anareo rehetra indray tonga tsy tsara eto amin'ny chaîne androany. Ity look ity zany natolotro anareo androany fankalazana ny fetim-pirenena malagasy. Dia fiaraha-miasa miaraka amin'ny malagasy youtubeuse vitsivitsy izy ity dia manasa anareo zany hijery ny lian-drareo ao ambany ao. Dia raha liana zany ianao amin'ity look ity dia manasa anao hijery an'izany avy hatrany. Ny hanimboantsika anazy dia ny base na face primer dia avy amin'ny CoverGirl ity, apetrako amin'ny ampovoan'ny tarehako dia ny ambony zany no avoakako amin'ny sisiny sahala amin'izao. Rehefa vita izay dia iditra amin'ny fond de teint isika avy amin'ny ilany izy ity. Ireto loko anankiroa reto ny larana fahaefatra sy ny fahadimy no atambatro. Larana fahaenina no tokony ho izy fa tsy nahita an'izay tany amin'ny mpivarotra. Dia marihako eto fa tsy asiako fond de teint ambany maso satria asiana loko somary marefadrefaka ity loko ity zany ataoko eo. Izany hoe highlighter zany no tokony izy. Dia mba tsy ho makina be ny ambany maso dia tsy dia tena atao betsaka loatra ny produits atao ambany maso zany. Dia ataoko ampovoan'ny tarehako ihany koa mba hampazavazava ny ampovoan'ny tarehako zany. Izany hoe mazava ny ambany maso sy ampovoan'ny tarehy. Dia ity palette ity no ampiasaiko androany. Ity bronzer ity sy ity bronzer anankiray ity ihany koa no atambatro anaovana ny bronzerako. Dia asoko kelikely zany ny excess poudre nataoko tamin'ny tanana teo. Dia ohatr'izao indray ny fanaovana bronzer aza adino ny tapikandrina raha ohatra ka bebe tapikandrina ohatra anah nareo. Dia ity poudre ity indray no ampiasaiko miaraka amin'ity éponge somary efa hitanareo ihany angamba ity tamin'ny videoko. Dia ataoko ambany maso zany mba hampazavazava ny ambany maso dia ataoko ambanin'ilay bronzer teo ihany koa mba hampazavazava ny ambanin'ilay bronzer. Mahitsy tsara izay. Dia asiako an'ilay poudre iny ihany koa ny eo ampovoan'ny tarehako izany hoe atositosiko eo amin'ny tapikandrina ilay izy. Dia ity blush ity indray no ampiasaiko ataoko amin'ny pomety zany pomety. Dia ity highlighter ity no ampiasaiko mba hampangirangirana ny tarehako sahala amin'izao. Ahoana hoy izy ny fahitanareo anazy? Dia asiako ihany koa ny eo amin'ny oroko sy ny eo amin'ny lohan'ny oroko sahala amin'izao. Tsy voatery misy an'itony nareo raha ohatra ka tsy zatra. Dia ireto bronzer anankiroa reto indray no atambatro mba hampatsokitsoko ny oroko zany. Dia atao tena tsara ilay izy. Miditra maso amin'izay tsika Urban Decay ny eye primer potion no ampiasaiko ho an'ny base-ny maso. Vita izay dia ity loko ity no ampiasaiko ataoko ambanin'ny volomaso. Dia maka scotch dia ataoko amin'ny tanana aloha ilay izy amin'izay tsy mafy be loatra rehefa atao amin'ny tarehy. Dia ito loko ito no ampiasaiko voalohany indrindra atao amin'ny creux zany. Dia ity loko ity indray koa no ampiasaiko atao amin'ny creux ihany koa mba hitahita kokoa zany hoe eto no misasaka ny masonao. Dia ity loko ity no ataoko amin'ny maso iray manontolo izay tsisy an'ilay loko teo. Dia ity maitso tanora ity no ampiasaiko aloha dia ataoko manaraka an'ilay scotch teo zany. Dia ity maitso somary antitra ity no ataoko eo amboniny. Hitanareo eto tsara ny fisasana zany hoe eto ilay maitso tanora dia eto ilay maitso somary matroka. Vita izay dia miditra amin'ny liquid eyeliner ity. Ataoko eo ambonin'ilay loko teo zany somary manao effet cat eye zany izaho eto.
tsy endrasinao maina ilay liquid eyeliner dia asiana ilay loko maitso marevaka sy maitso tanora teo mba hampivoaka ilay loko bebe kokoa. Dia asiana ilay loko maitso tanora sy maitso antitra ihany koa zany eto ambanin'ny maso sahala amin'izao. Dia ity fotsifotsy ity natao eo amin'ny fivoakan'ny taille-maso zany. Izay zany ilay hoe maitso sy fotsy. Dia mascara anankiroa no ampiasaiko. Ilay NYC no ampiasaiko voalohany ataoko couche voalohany. Dia ilay Maybelline nataoko faharoa atao amin'ny sisiny volomaso fotsiny. Ity zany manome an'ilay effet somary false lashes zany. Dia fafako izay loko izay nitikizina tamin'ny tarehiko teo. Dia izay zany ny amin'ny maso e. Dia ity loko ity avy amin'ny Colourpop no ampiasaiko, JujuRouge no anarany. Dia ito zany ilay mena avy amin'ny sainam-pirenena. Dia faritako eto fotsiny ny molotra dia fenoko avy eo. Dia izay ity loko ity zareo vita somatsara. Ataontsika finition amin'ity setting spray ity fotsiny mba tsy hetsiketsika ilay izy. Dia hoanina kely ny tanana amin'izay tsy mifindra amin'ny nify ilay lokon'ny lokomena. Dia izay indray zany amin'ny androany dia misaotra betsaka anareo rehetra mijery dia aza adino ny mijery ny vidéo an'izy efatra mirahavavy ao ambany ao ilay lien. Dia veloma daholo indray ary tompoko manaraka indray. Dia miakanjo aho. Betsaka anareo nijery an'izay tutorial izay. Raha nahafinaritra anao ka tianao handramana dia zarao amin'ny réseaux sociaux dia andefaso tag Jiona dia mety apetrako amin'ny tutorial manaraka ny sarinao. Dia aza adino misabone no misinscrire mahay mampipoana ilay izy dia manampy ihany koa nareo amin'izay. Dia cliquez eo raha manaraka ny vidéo manaraka e.